mirabantsika indray tonga soa atao anatin'ny fifaninanana ikook raha hoan'ny androany a mbola atao anatin'ny dingany ampahefadalana trany isika dia mahakasika ny brigade B indray a no asiteny teto dia efa maty paika tanteraka ny tedikady ho an'ny brigade B na ny zavatra ho avoakan'izy ireo a dia efa mipetrapetraka tsara avokoa. Ny fanapahan-kevitry ireo teto moa dia mofomamy tsy misy lafarinina sy tsy misy siramamy mba ahafahan'izy ireo manome lanja misimisy kokoa ny tsirony kakao amin'izay hono mivoaka tsara ilay tanjona amin'ny hoe tout chocolat. Toy ny an'ny brigade 1 dia nanao ganache au chocolat ihany koa izy ireo teo amboniny izany hoe amonosana ilay gâteau mba ahafahana mahazo ilay douceur hatrany. Ny tena mampiavaka ny an'ny brigade B dia ny chantilly au poivre izay ny andrasan'ny maro mihitsy ny anandrana azy na ireo mpifaninana na ireo mpitsara ihany koa. Teto zao dia nanapa-kevitra ihany koa ry zareo fa ho asiny décoration à base na caramel. Tsy dia nanana olana ara-potoana loatra ny brigade B raha ny fahitantsika azy. Voahaja tsara daholo ny ora rehetra ny fandaminana azy. Tamin'ny farany asa dia mbola nanome tanana ny brigade A izy ireo izay ilay esprit d'équipe. Ho hitantsika eo ny mivoaka ny gâteau tout chocolat izay nangatahan'ireo chef. Izy ary no mety hibata ny fandresena tamin'ity dingany ampahefadalana ity brigade A sa ny brigade B raha ampito ny valin'izay.